eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray dia misy ny fatra izay tena marefo tokoa eto Antananarivo renivohitra. Anisan'ny nanaovana fanadidina ny teny Manaritsoa Atsinanana sy Avony, Manaritsoa Anatiazo, Andavamamba Anatiazo voalohany. Voalaza fa ny 80% ny trano fonenana hita eny an-toerana dia tsy zarizary avokoa. Raha atao ny kajy tsotra tao anatin'izy dia ny 80% n'ireo toerana nisanay tao Manaritsoa Atsinanana, Avony ary Manaritsoa Anatiazo ary farany Andavamamba Anatiazo voalohany dia ao tafiditra anatin'ilay tao bidonville satria latsaky ny 20 mètres carrés no hipetrahana olona 5 ka hatramin'ny 9 eo tao anatin'ilay izy. Ary mazava ho azy ny rano fisotro madio zany moa zany dia tena tsy dia misy eny fa borne fontaine vitsivitsy ihany no iarahan'izany olona rehetra zany mampiasa. Ary raha resaka fananantany ohatra dia ny akamaroan'ny tany ao dia manatopo fa zareo mitoetra eo aloha ambony fotsiny lasa ohatrany hoe manofatany zany eo anatin'izy noho izany raha ilain'ny olona ny tany ny rapitso dia mety afaka io izy zany dia izay no ity sokajiana anazy tao anatin'ilay bidonville izy ireo.